Lafiny kolotsaina ndray kosa tanterahana afaka tapabolana eo ny herinandron'ny kabary amin'ny fomba manetriketrika no izoran'izany eto Andrenivohitra efa miomakomana faratra ao amin'izany moa ireo mpiangalin'ny kabary sy ny lahady. Ny 12 hatramin'ny 14 Novambra ho avy izao no anatanterahana eto Andrenivohitra ny herinandron'ny kabary izay karakarain'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Nampahafantarina ny fandaharana sy ny hetsika samihafa rehetra ho atao amin'izany ny fimpima androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Fikambanan'ny mpikabary malagasy izay mandiha izao 50 taona faharoa izao manana andraikitra tokoa eo amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora. Raha taloha tsirona dia ny natao any zokiolona ihany ny kabary fa ankehitriny izany izay dia efa misy ireo solon-jivialy fanoketsan'ny firenena atomboka atao hoe any amin'ny fanabeazana azy ireo ity ny teny malagasy. Eny amin'izay aloha izany fampitiavana ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Ny kabary manko ny sokotra mitahiry ihany koa izany ireo voabolana izay tsy fampiasantsika andavanandro. Dia izay izany ny anisany anjara birika hanabeazana ireo ankizy sy tanora ireo ary tsy vitany hoe teny kanto ihany fa arofanina ihany koa ny kabary izay mitahiry ny fahendrena malagasy. Rehefa mianatra kabary ny ankizy dia tsy vitan'ilay teny ambara ihany fa eo ihany koa izany fitezam-panahy ihany koa izany kabary izany. Misy izany ny sehatra izay ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora fa tsy ho an'ny bebe ihany eto anivon'ny fikambanan'ny mpikabary. Mbola ao anatin'ny fanomanana ty herinandron'ny kabary ty ihany dia totosa soamantsara tamin'ny volana jolay lasa teo ny zaikabe fahatelo fimpima. Koa androany ihany no nanoloran'ny komity mpandrindra izay tarihan'ny filoha Ranjatoery Arlala ny taritra momba izany zaikabe izany tamin'ny Prof be. Notolorana fankasitrahana ireto komity mpandrindra ny zaikabe ireto.